raha nisy tia fahavoazana noho ny tsy napoizina tratran'le hoe fanapoizinana tany anaty sakafo dia toy ny efa natao fitondram-panjakana, fandraisana tanana amin'ny fanafody, ny fanomezana tolotra vonjimaiky satria efa namangy teto membre gouvernement dia mbola manohy izahay manampy izay hetsika fitondrana fankahirezana, fizarana fitiavana, firazarana fitaovana ho an'ireo fianakaviana izay niaran'ity fahavoazana ity. Efa nisy ihany koa ny fanampiana fanomezan-tanana amin'ireo izay nanana famizanaina, nisy vao nalevina malotra izy telo mianaka ilay tany Tsara Honenana, nisy koa tany Ambohidratrimo sy ny sisa. Ka dia izay hoe fanjakana dia tsy manary ny vahoaka malagasy, indrindra ireo izay ataontsika hoe anisan'ny traboina satria voina ny zavatra mitranga tsy ampoizina, dia izay nahatongavana eto. Eo ihany koa moa ny fiombonana miaraka amin'ny pasteur izay mpiara-momby nantoka aminay, lehibe ny Front National ny ONG TAC sy ny METM izay mitrotro am-bavaka amin'izao fotoana izao. Dia eto izay dia makasitraka an'ireo mpitsabo rehetra izay tarihin'ny directeur izay miaraka aminay eto, satria ny fahafoizan-tena sy ny finiavana avy amin'izy ireo manao ny aitsy zavatra tondra izay farafahaizany hitsaboana hanavotana ny aina. Izay koa no zava-dehibe ao anatin'izao, manampy an'ireo fianakaviana izay ao anatiny mbola tsy sarotra. Fampitiavanany eto amin'ny fireneny ity tena mahalasa saina mba hanehoako hevitra hoe tena antena izy zany zao firenetiky zao tokony hanao fisaonam-pirenena, satria tena faty tena manahirana ny etetrany izy nefa ety an-daniny ve hanao pôdy zany hoe hifaly eo ambony fahafatesana zany tsika gasy ve mba azonareo faly an-tsaina ve zany zavatra zany, olona ny mampolopolo ny maty dia iny efa hanao fety tena ore olona. Misy fitenenan'izay ao anaty baiboly mba tadidiko hoe aleo makany amin'ny trano misy fahoriana, toy izay makany amin'ny trano misy fandihizana. Dia azonareo Andriamanitra mihitsy tenin'Andriamanitra zany mba jereo amin'ny fotoan-tena eo misy an'izay. Dia aleo makany amin'ny trano misy fahoriana, toy izay makany amin'ny trano misy fandihizana. Izy tsika malagasy teo anaty fahoriana andihy ka dia mba mieritsereta fa zao Andriamanitra zao efa tsy hainareo no ataony eto fa zao zavatra mitsangy eto zao efa tena mampieritreritra tsika gasy fa ho avy any Andriamanitra andingany ndaty fanahy zay mba afatsy hoe aza mba anisan-daty fanahy fa mba manaovany tsara ny marina. Dia momba an'ilay filoham-pirenena resaka ny fitenenana hoe eniko tamina onjam-peo hoe io rangahy io dia champion amin'ny lainga dia asakasakinareo ka zay nga reto fa dia mahereza ny vava manaova ny marina sotato. Mankasitraka anao raisika indray ny antso tafiditra izay efa ao rehefa ilay tapitra ohatran'iny dia efa miditra indray manaraka eny tompoko. Rehefa tafiditra ao anareo dia asa miala lasa ilay olona ao aoriana no mijaly. Miaraba anao. Miaraba zoky iray aman-dreny namana marodona rahateny. Miaraba anao tompoko. Za zany mba resaka ataoko fanehoan-kevitro dia mba andaratsika fihaino sy mitodika aminareo ray aman-dreny zany zao. Dia hoe ray aman-dreny manana fahafahana manam-bola zany andefa ny zanany hanao légionnaire maramila frantsay. Dia eo ihany koa ilay zanaka izay mana fandavan-tena hanao volontaire fa hoe hanao maramila frantsay. Zany hoe tiako tongavana amin'izay namana marodona rahateny dia hoe ilay ilsé paritra. Zay zany fa lasan'ny Madagasikara na hoe misy fifandonana eo amin'ny frantsay sy Madagasikara ka ty hanaiky frantsay fa malagasy koa ety an-daniny hoe hakan'ny nosina. Dia asiana maramila gasy zany ao amin'ny ilsé paritra ilay nosy gloria dia mampaniraka n'ilay maramilany amin'izay koa zany ilay frantsay alefany zany ny irahany ny légionnaire. Dia moa ve ilay gasy izay nana fandavan-tena matimaty ny vola matapitisa fa hoe tarakarama ny légionnaire frantsay tsy tifitra n'ilay malagasy mpiray tanindrazana aminy.
Asipla ni tate tandroko ny aomby asipy ny teny ampony mahilala trafika me maherigna zay namana marzona hono zay haino aby fa mampalahelo raha gaty nositsika ty zara tena sere zany de mba mamiteny am'le tanora namako zay tanora namako hoe ina zalany hampandrofoatsika ty firenetika ty zany fa hoe lazaytsika fa hoe aleo mandeha any andafy raha mba lehibe atsika any andafy re tokony maka an'le formule fagnamboara tomobile sy ny tary io de manaiky zaho de miverina avy any nareo de ampiaritsika eto mba imagineo nareo nefa regny motre amidy ao be oririka regny aneka tin any Chine any manamboatra an'io fa iny mba zavatra ampidiritsika eto Madagasikara eto le sary filahina amidy amin'ny magazay reny de maro ane ny gasy manjifany reny ny vehivavy fa le formule fanamboarana fanjaitra manina mbola tsy tonga amintsika eto de mba amboaritsika otra betsaka namana marzona raha teny fa de mandray anjara ihany tena mamalagasy tegna manana diky amin'ity firenena ty fa de mampalahelo raha ngaty sere zany sotra tompoko makasitraka anao raisika indray ny antso tafiditra manaraka miaraba anao eny tompoko fa tafiditra eo anao eto fanehonkevitra anao iza dia avaiza tompoko azafady efa tafiditra ianao eto fanehonkevitra anao 03364 rehefa tafiditra foana ianao dia tsy haiko inona ny tsy hitenenanao nefa ianao fa eo efa mandeha be ny fahanany aminao dia ianao mety variana angambany mety variana sady miantsena ihany koa na ianao miditra mivantana na aloha mbola miantsehatra ao anatin'izay sehatra ny fiantsenana izay iza nefa tafiditra ao raha manatsoa dia ho raisitsika avy hatrany miarabanao manaona tompoko miarabanao iza dia faiza tompoko avy ety avaratra ny any tompoko miarabantsika fa ny avaratrano ny adidiny tompoko tsy an'olon-dratsy marina zay ka mba nahala ny adidika amin'ity firenena ity etsaka ihany ny fanampanantenana nataon'ny rangahy io hatramin'ny le nanaovam-propaganda rehetra hatramin'izao inona ary tompoko ny tanteraka inona ny vita hatramin'ny farany mbola tonga ndraiky fampanana faharoa fahatelo ho vita ve zany tompoko atsika mieritreritra makasitraka anao raisina indray ny antso izay tafiditra manaraka io sady mijery ny teny maro sosina ihany koa miaraba ny anareo hoe ny zavatra misy anie dia mipetraka foana ny fampanantenana ataony izao mpitondra izao fa fanataterahana no tena andrasan'ny rehetra miaraba anao allo eny tompoko enare bla endana gety afesainana aloha tena grave trop grave eny resak'olona tena tsy mety tsony fa zao marina le tenen'olona hoe tokony isolo ny fitondrana fa raha mbola le mpanao politika reo aloha no eo tsy possible mameno posy fatako daholo reo fa ny tiako atongavana ty mety ho marina ty teniko tya deba izy ty ny miaramila no asaina mifidy filoham-pirenena amin'ireo général reo atao tsangatanana fa tsy civil tompoko zay tsy atao civil président de république fa atao miara tsy gendarme koa fa miaramila général satria matahotra amin'ny promotion io sy ny ao ambaniny rehetra tsy anao kolokolo zany deba ao atya deba ary mety ho marina atao tsangatanana fa fantatry ny miaramila hoe ity général ty no tsara hitondra a Madagasikara fantatry io fantatry ny ao anatiny miaramila général atao tsangatanana miaramila manao azy fa tsy fifidianana fa fatako daholo areo mpanao politika manatsikera sa hoe zao tsy mamely fitondrany fatako daholo reo fatako tsy possible reo zay ihany ny teneny fa masy aloha le fiainany jiro tapaka vary miakatra savony miakatra menaka etsetretetra
mafy le sainany fantako tsara za tsy velomin'ny fitondrana sady tsy velomin'ny mpanohatra sy momba an'ireo fa miasa mafy izy le mpanakanto zay vao mikaly tsisy momba an'ireo zany ka na zao na le mpanohatra tsisy momba an'ireo fa mafy le manana 2 minitra isika hidirana dia rehefa tapitra ny 2 minitra dia tapitra ihany koa fa afaka miverina foana isika ao anatin'ny fidirana mivantana eto Anonjapeo raha isika ny andro tafiditra manaraka eny tompo miaraba anao tompo mba misy zavatra kely mba anotaninanareo fa aty mifaritra anay tsarakofa 2154 zany rehefa tonga misy fanaovana fiambesana amin'ny alina zany ka zay tsy miambina alina zany tsy mahazo taratasy zay ilainao mikasika ny fokotany asa ve zany mba nalagna navoaka ny fanjakana asa mba misy amin'izany eny Antananarivo sy manerana Madagasikara fa ny eto Tsarakofafa aloha na ny eto Tamatavy zay dia tsy fantako dia manaraka an'izany le olona tsy manao garda zany dia mandoha vola 2 alina indray na dia vehivavy manano tena azy iny entre parenthèse fa mankasitraka ny Koly TV fa momba ny raharaham-pirenena indray mbola veriko eto ihany mijorory tafika malagasy amin'ny Ray aman-dreny Arony Vozon'ny Loha mangataka nareo tanandroa mba tena hoe fitiavan-tanindrazana marina ataonareo Ray aman-dreny fa mba jerenareo i Burkina Faso io jeune 27 ans zandrikely io mba mijoro ho an'ny firenena sy ny tanindrazana ka afatra sy fiangaviana ho anareo tafika malagasy fa fetin'ny tafika io avy io mba atodio amin'ireo tsy mataotody ny basy fa tsy amin'ny vahoaka tsy manantiny satria hiaro ny vahoaka sy ny fananany tsy hijoro amin'ny tanindrazana nareo tafika malagasy ka mankasitraka ny Koly FM kopatanana ny Fernando Honorable sy ao nareo amin'ny Koly FM sy tonton Victor mankasitraka tompo mankasitraka anao raha isika indray ny antso tafiditra manaraka raha manatso iando no raha isika io izany efa tafiditra ao mbola tsy ôry zareo manandranandrana misisika eny dia tafiditra fa rehefa malalaka ohatr'izao dia ararotina ihany aloha satria dia maro be nareo no manana an'izay hevitra somakany an'le tena fampandrosoana anyity Madagasikara ity io le afatry ny omba labe maso hoe tsy adidiko zao samirery fa adidiko zao sy ianao no miaraka mampandroso ny Madagasikara satria dia rehefa mandeha rehefa mampandroso dia miara-mandroso isika rehetra fa tsy hoe akoriny hoe misy tsy mandroso ny sasany ao anatin'izay miarabanao eny tompoko miarabanao fa tafiditra ianao eto ny fanehoan-kevitra anao tompoko eny tompoko efa tafiditra mivantana ve elao le onjam-peo anao azafady eny tompoko eto ny fanehoan-kevitra anao eny tompoko Madame Noro avy Lakaka miaraba Madame Noro avy any Lakaka eny tompoko anina zany ny zavatra zay ambara zany ny tiako ambara zany ana dia ny andisika ny vahoaka malagasy tena hivavaka tokoa tena hivavaka marina satria tena fitakian'Andriamanitra tsika hitodika aminy ny zavatra izay miseho amin'izao vanim-potoana iainantsika zao dia ny zavatra misy koa miantso ny mpitandro filaminana rehetra mba ho tonga saina mba tena hoe hiaro ny vahoaka sy ny fananany manoloana ny voady ny fianianana izay natao satria ny fahamarinan'ny fijoroana no hiafahan'izao fanagadrana izay mahazo ny vahoaka malagasy izao dia mirary soa anareo mpiasa ny Koly TV rehetra mba vita soa ny adidy masina izay sahaninareo fa dia sarotra ny asa kanefa miady dia tsy maintsy mandrety amin'ny farany rehefa mijoro amin'ny fahamarinana ny olona tsirairay avy dia mampahery anareo amin'ny Koly FM ny mpiasa rehetra ao azoto amin'ny asa masina izay ataonareo dia mirary soa sy fiononana an'ireo izay miaram-boina amin'ny zavatra izay nahazo
ny olona izay maty tamin'ny zavatra teno amin'ny vaovao reny amin'ny fahafatesan'olo maro dia mirary soatsika rehetra samy tahin'Andriamanitra aby tompoko dia maheretra aby. Soatra tompoko. Mankasitraka anao amin'izay fanehoan-kevitra izay ilay hoe miaraka miady vao mandresy fa tsy mandresy vao miaraka. Misy manko ny sasany manao sakaiza amin'ny mpandresy fotsiny. Miaraba anao. Lany le crédit ka vola posiko manko miala za tsy manarama. Izay le teneniko le teny averiko le teniko teo. Tsy fidina le filoham-pirenena fa atao tsangatanana miaramila rehetra era Madagasikara. Général no atao président de république. Eny mitaraina izay mitaraina, antsoina atao inona moa le mpitandro filaminana le hoe antsoina mpitandro filaminana rehetra efa fandohalika, antsoina atao inona? E teneniko aminareo fa disiplinina no mifeny tafika. Dia raha mihoatra ny disiplinina zavatra ataonao na ianao lasa any atsefana, misy disipline io mpiasa-panjakana rehetra, antsoina atao ina hanokam-panjakana? Tsy azo atao zany. Antsoina atao inona? Tsy mety zany tsy mety. Fa solution no tadiavina. Solution hitako aloha dia izay. Tsy mpanao politika intsony tokony hitondra Madagasikara, non. Afantatra daholo reo na nareo mpanao gazety ange mahalala an'izany. Posy ny fenony rehefa posy aloha. Ny apahatelo angamba ny karakarana malagasy. Fantako daholo areo. Izay nahatonga ny amin'ny raliratsiraka ny teny hoe fohazo raha ny apasana raha fa mandroso Madagasikara. 400 tiany tompoko. Amiral videratsiraka. Tsy grady ny vidina ny azy iny fantako tsara. Efa tamin'ny andro ny mahalala azy tsara za. Amiral iny. Tsy grady eto Madagasikara zany amiral zany tompoko. Fantako tsara izy. Matoy izy miteny an'izay misy dikany hoe fohazo raha mandroso Madagasikara. 2 minitra ihany ny ananantsika anazy dia afaka miverina foana isika rehefa atapitra ny 2 minitra dia tapitra izay dia afaka miverimberina ireo namana olona tsara izay tia hiditra. Miaraba anao. Miaraba tompoko. Eny tompoko. Ia, Monsieur Lanto ihany. Monsieur Lanto avy any amin'ny 2e. Eny tompoko. Ny zavatra saika teneniko dia hoe eto moa tratratratraina foana no hoe tsara ny fiainana, ratsy ny fiainana, fa nefany le tsara sy ratsy koa ne samy manana ny fijeriny azy ny olona, fa tsy voatery hoe hitovy akory. Ohatra zao, ohatra ameko reto, izany fahafatesana zany ne zao ratsy zany, fa nefa tsara izay raha eo anatrehan'ny mpivarotra lambamena sy ny mpivarotra korona ary ny tompona kordiara. Ngamba azonareo mahatonga an'izay satria mampidi-bola ho anazy. Dia ohatra koa ny hoe ny andro mangatsiaka ne zao tsara raha ho an'ny mpivarotra lasopy, fa ratsy kosa io raha ho an'ny mpivarotra glasy. Ngamba azonareo koa izay. Dia ohatr'izay koa ilay fitondrana. Misy ny milaza azy hoe tsara, misy koa milaza azy hoe ratsy. Dia izay ne nanaovana an'ilay fifidianana. Eo ny ahitana hoe izy amin'ireo akolafy anankiroa ireo no maro anisy. Ary mino fa izay no mahatonga an'ilay mpitandro filaminana tsy mihetsika. Satria mahita izy hoe lalam-panorenana no miteny hoe fifidianana ny ametrahana filoham-pirenena, fa tsisy tokony hoe hietsehantsika izany. Ary mahita koa izy raha ohatra ka hoe tapaka avy any amin'ny Monsieur Lanto iny zao tsy avaty mihitsy fa avy any amin'ny Monsieur Lanto iny dia afaka miverina eo ianao iny fahatapahana iny dia ho raisitsika ny antso tafiditra manaraka. Miarabanao. Aza menao le onjam-peo anao azafady. Ao arany. Aza menao le onjam-peo anao fa manjary
tapaka foana le fifandraisana efa manana antso roa io sisantsika raha betsaka indrindra dia ho faranantsika amin'ny fomba ofisialy ny fandarana. Miarabanao. Miraba tompoko. Eny tompoko iza dia avaiza tompoko. Miraba tompoko. Miraba tompoko iza dia avaiza tompoko. Avatia Tsirabe tompoko Rastamasina. Miaraba ny Rastamasina. Eny tompoko. Ny afatra zany tompoko dia tsotra be. Mana lavitran'Andriamanitra ny vahoaka malagasy. Aza menao le onjam-peo anao azafady indrindra. Lavitran'Andriamanitra tompoko ny vahoaka malagasy matomy rehefa amin'ny tany ohatr'izao. Ka anjarantsika mianakavy no mieritreritra sy misaina amin'izany teny zany. Satria tompoko ny olona no olana eto amin'ity firenen'ity fa tsy ny rafitra. Laviko tanteraka zany le teny hoe ny rafitra ny olana. Satria ny rafitra tompoko dia napetraka ny vazaha. Reo ny jirama reo ny lalam-pireneny reo ny administration sy ny rehetrarehetra reo fa na inan-dova ve tsika malagasy tompoko. Ka noho izany le toetsaitsika menakavy aza rajoelona foana na raha valomanana foana ny tenenitsika tiantsika fa malagasy tsirairay mandroso izay vao mandroso Madagasikara. Nareo rehetrarehetra manakihana rehetrarehetra eo tompoko izy aminareo. Izy aminareo ary no avy no ravalomanana na ny kristiana zao miteny hoe maninona ny tsitanareo ny ratsy ataonareo fa ny ratsy ataon'ny hafa foana ny tianinareo. Matoa resy tanteraka ohatr'izao Madagasikara tsika rehetrarehetra tompoko, tsika rehetrarehetra mirehefarehefa amin'ny tany ny toetsaitsika. Jereo fotsiny ny mifalolo-bodirindrina ohatra fotsiny ny ray fokotany. Inona zany ny zavatra mba hoe vitatsika malagasy hoe anankiray ka mitsangana hoe io anankiray roa minitra ihany ny ananantsika anazy dia rehefa tapitra izay roa minitra izay dia tapitra ihany koa ny fidirana mivantana ao anatin'ny sehatra toy itony izay sitrahana manokana anareo rehetra satria dia mandeha ihany koa ny fotoana. Ny zavatra natomboka tsy maintsy ho faranana fa itsika tsy manao zavatra izay le raha te hipetraka eo amin'izay fandrosoana izay dia rehefa atomboka io dia tsy maintsy faranana. Fa tsy akory ny te atomboka eto dia tsy vity ity dia manomboka an'ity indray dia tsy vity dia tsy vity io. Ary efa naverimberina mipaka any amin'ny tsikala-peritreretan'le vahoaka malagasy pieno zany. Ny Cool FM sy ny valavalopolo teboka valo ilay efa nambaranay teto foana efa firy taona lasa izay le hoe tsy ny olona mihitsy ny olana eto amintsika fa le rafitra na mafisin'le namana teo zao zany. Zay nge le olana eto amintsika mirafitra fa mipetraka foana io mipetraka ohatran'ny rehetrarehetra foana io hoe io le rafitra efa misy matoa misy ny hoe rehefa tapitra ny fepitopy ny filoha anankiray raha ohatra izy ka nisy fanonganana teny nivony teny merina na naongan'ny vahoaka dia tsy maintsy miroso amin'ny alalan'ny fifidianana izay vao rafitra zany arahantsika zany. Ny rafitra mametraka atsika hoe misy filoham-pirenena eo dia misy prime ministre eo dia misy membre gouvernement eo dia sy mipandihany rafitra zany. Rafitra mametraka hoe tsy maintsy mifidy be ny tanàna sy ny solombavambahoaka sy ny filoha-pokotany fa manina filoha-pokotany tsy fidiana fa tenitsendianareo izany rehetrarehetra zany no mametraka anatin'ny tsikala-peritreretana foana hoe misy fantsahana andraikitra eto amintsika. Ino fotsiny le kabary le omaly verina ato anatin'ny tsikala-peritreretako zao le hoe izaho mihitsy tsy izaho Marjona Ratini fizy le niteny tao anaty fahitalavim-panjakana hoe no amme baiko eny anivon'ny Bianco sy ny Samfina hoe ahoana mara tatsika amin'izay misy tompona andraikitra ao zany hoe voadingana le rafitra teto amin'ny tany sy ny firenena tena samba nisy an'izany hoe misy olona manao ny fanadiadiana ny mpitano filaminana tsy mikely soroka andro manala mikaroka an'le olona rehefa voasambotra le olona miditra eny anivon'ny fitsarana fantatra ny pirofo rehetra miditra eny amponja mivoaka mitenin'ilay mpitondra hoe avoay io dia mivoaka le olona mampalahelo zany re olona zavatra misy eto fa tokony rehefa manady tsika an'izay rafitra zay raha manatsoa iando ao anatin'ilay sehatra hoe inona ny zavatra misy manoloana ny rafitra rehetra eto amintsika rehefa manaraka an'io rafitra io tsika ka ajaintsika le rafitra tsy misy mihitsy tsy misy tsony zany le bingo manao maso dia misalovana ny anjaran'ny hafa
famandany andraikiny hoe ny anjaranyity de ty ny anjaranyity de ty zay zao eto matoa zay nasiana hoe marjona ratiny miteny andriatsilavoherika eta miteny raha manatsoiando ny teknisiana mampita feo mivantana naiza naiza de izay le rafitra zay hoe izay le zara asa sy andraikitra fa tsy misy mihitsy hoe sady iteny eto any anao teknisiana no hoe amaky ny SMS nareo ny andrayana tsisy zany zay nge le raha le fitsinjarana asa le zara asa apetraka ho an'ny fitantanandraha eto Madagasikara zany rehefa tsy manaja an'izay rafitra zay de zao hoe zao zavatra misy zao zavatra misy ampanantenana any mbola taona ho avy de eritreretintsika zany raha tsy mihinana zany tsika ny androny anio de taky ninona raha mbola iandry amin'ny taona ho avy ny tompo arany hoe 700 andro 700 alina ihany no fahadianina de ny atreo ihany fa tsy nitohizany ena andritran'izao fa eritrereto tsara ny zavatra misy aloha ao anatin'ilay sehatra izay anamboarantsika n'izay rafitra izay be de be etony eny nanaovana an'le hoe ny fitsinjaram-pahafanatena izy efa nisy olona ane nitondra tamin'izany fotoana izany e ny filohan'ny atoko malagasy miaramiainga Andriananarivelo ajo nametraka hoe ny rafitra tena izy de efa mivoizina tamin'izany nanao fampelezakevitra tamin'izany fotoana izany efa ela tsy le teo le 3 fa efa tamin'izany nanana ny rakitra antsoratra takelaka maromaro hoe reto ny vinanay fa ny tsika nametraka fotsiny hoe reto eritrereto tsara fa ny teny malagasy ao anatin'ny ray volan'ny teny malagasy tsika ary raha sotoavina malagasy zany hoe vely rano zany zavadozany re olona zany raha vao tsy tanteraka e zany hoe manao vely rano zany ka hoe manao tsitsika zany ka raha tsy tanteraka anao fa matoa ianao zany mively rano na manao tsitsika efa tena hoe anao an'le izy ianao ary tsy ala ao anatin'le izy fa le izy lasa fitenitenenina fotsiny le mampilendalendany hafa de roboka ny hafa de hoe aloha fa io messi zany ny zavatra misy de lasa voafitaka ny olona be de be ianareo miantso zao anatin'ny tabadotra-tserasera hoe fomba fisedrana sy ny entin'Andriamanitra raha ohatra zany no entintsika am'izay re olona zay milaza fa manasitrana le manao an'le any ambadimbadika an'le hitantsika tsara reny zavatra zay misy nangina daholo zao izy rehetrarehetra reny tsisy sansy eo na ny ray arany